vaksiny impox misokatra ho an'ny rehetra nanafatra fatrafanampiny telo alina Madagasikara ho ny avy amin'ny TVT. Toe-karem-pirenena manainy amin'ny sondrom-bidimpianana eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena raha nitakitra ny aprily 2020. Fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana anomboka ny volana jolay izao ny fitetezana tokantrano. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao mpanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fikonan-doam-pirenena avy hatrany nanamafy ny fahavononany ijoro sy andraiandraikitra izay nankinina taminy ny eo anivon'ny FFKM makasika ny fitariana ny fikonan-doam-pirenena. Tsy anjaran'izy ireo ireny nefa izany fararany malagasy iray manontolo andray anjara mivantana amin'izany raha ny fanazavana. Manomana, mandrindra, mandamina, mandravona izay tapaka tao anatin'ny fampidiniana ny ainga teny ifotony atreny amin'ny sehatra nasionaly no anjara asany FFKM hoy ny fanazavana. No tanteraina ny maraina teo tetsy amin'ny fiangonana Ekara Masinday François Xavier Antanimena ny fandrom-pivavahana ho famaranana ny komity foibe fa 740 sy ny fiaonambe ny FFKM. Nandritra izany no nilazany ireo filoam-piangonana efatra am'rahalahy fa ny fahatelo ny volana jona izao no anomboka ny asa fakan-kevitra eny fotony ny FFKM. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsarany Mathieu Prince. Vonina tanteraka hitarika ny fikonan-doam-pirenena ny FFKM hoy ireo filoam-piangonana efatra am'rahalahy. Tsy nangina ny FFKM taoriny ny fanokafana ny fikonan-doha ny volana Desambra 2024 lasa teo fa nandinika nalakizorana azahoana manatanteraka izany hoy ny fanazavana. Fa dia vonina ny FFKM ijoro ary hitarika izany arak'izay fa hifanamena azy izay zay volana maromaro zay moa dia nisy fotoana nafahana nandinika namatibadika ny amin'ny lalakizorana ka dia tongotra ambiandakana moa zao iverina fa tsy emitra intsony isika hoy izay satria tsy any FFKM marero fa atsika voaka malagasy rehetra dia izay nanaovana antsoavo sady mba samy fampahery fa indrindra ifampitrotro ambavaka moa mba atotsany tsakany sendavana. Misaotra moa ny amin'ny asa rehetra irahana tamin'ny fanjakana mafisiny ihany koa zany fa tsy natao afenina zany na natao akinafinafina fa ny antony dia hoe praidia ao anatin'izao asa izao isika ka mila ifampatoky ary mila mifampahery ao anatin'izany dia isaorana tsika menakavy ny amin'ny fanohanana fakahirezana. Mazava ny andraikitry ny FFKM mandrindra ny fikonan-doam-pirenena mandrindra, mandamina ary mandravona iainga eny fotony fakan-kevitra izany hoe eny anivon'ny fokontany raha ny fanazavana ihany. Manomana, mandrindra, mandamina, mandravona sy mitondra zay hevitra rehetra tinapaka atao anatin'izay fampidiniana zay mariana ihany fa miainga ny fotony ny resaka any amin'ny fokontany sy miakatra manambatonga aty amin'ny sehatra nasionaly ka zay resaka hafa ankoatran'izay dia aoka tsy ampisalasalatsika fa zay ny masaka ao an-tsaina ary zay no tanterahana dia hitantsika ny toyany fa ny antso izay atsona ny sokajy ny olona rehetra mba handray anjara anatin'izany fitariana ny an'ny fiangonana ny FFKM fa ny rehetra kosa dia mpandray anjara kosa satria samy tompon'ity tany ity sika samy tompon'ity firenena ity ka dia mahireza tompoko. Tsy misy ny fihavanana raha tsy misy ny fahamarinana. Andraikitra lehibe ho an'ny FFKM ny fampanjakana ny fahamarinana mba hisian'ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy ho hiatrany ny fanamafisana. Singa tsy azo esoriny zany fa ireo rehetra voalaza teo na ny fanamafisana ny fihavanana mba hisiana ihany koa indrindra amin'ny fahamarinana fa fihavanana zany tsisy manjary izany rehefa tsy miaina anaty fahamarinana sy ny fahavononana iova ny olona ka zay nantenaina hoe zao dingana lalovana rehetra dia fa zay dikany hoe fanavaozany mba ho vaovao sy ho avaozana kotsika menakavy fomba fisainana, fomba fanao, fomba fifandraisana sy fiarahamonina eto amin'ity firenena ity. Tsy mora ny asa miandra ny zava-misy mibaribary manko ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy malagasy na dia efa ao anatin'ny fitondrana fanavaozana zany firenena ho hiatrany ny teo anivony FFKM ny amany olana ny kiky sy mbola mikiky no tanjona. Aza mieritreritra zato isan-jato foana moa hitovy hevitra
fanazanana zany miezaka dia mba hitovizany rehetra ny andalana eny na tsy mitovy hevitra rehefa mpandehanana iny mety afaka fandresy lahatra any dia ity zany ny ombonana dia zay natao hatramin'izao dia isaorana zay rehetra nametraka ny fitokisana tamin'ny FFKM eo ny fanjakana eo koa sika vahoaka dia raisina mpaneteteny zany fa tsy hoe rerehavana akory sanatry. Mahakasika kosa ny momba ny filoha teo aloha Rajoelina izay isan'ny teraka resabe tamin'ny fanokafana izany ny volana Desambra dia tsy nanome valiteny mazava ny FFKM na ho isan'ireo andray anjara na tsy amin'ny dinika ny tenany. Rehefa manaraka mikonareo mivaly précis fa io zany tsika aloha nijanona androany zay. Raha ny fanazavana dia ny fahatelo ny volana Jona izao no anomboka ny asany eo anivony FFKM amin'ny fakan-kevitra miainga eny ifotony. Fa arak'izany dia ny farana androany ny komity foibe fa 720 sy ny fionambeny FFKM izay notanteraina teny amin'ny Fofikry Ilafy tapaka nandritra izany ary nekena ho faritany ny Faratsio sy Andilamena misa 370 arak'izany ny faritany FFKM. Fanapahan-kevitra izay manapirofo fa miasa sy velona ny fiombonana eto amin'ny FFKM ary amporosihana ny rafitra rehetra azoto amin'ny asa fiombonana mba ho iray ihany izy rehetra. Any manakara indray no anatanterana ny komity foibe fa 720 raha ny fampafantarana. Miantso ny zanaky ny FFKM rehetra izy ireo azoto amin'ny fiombonana mivavaka anaiky avozin'ny fanahy masina raha nampita afatra Pentekosta izy ireo. Mba tena ho fiainana amin'ny 4F dia ny fiakenkeloka, fibebana, fahamarinana, fihavanana fa tsy ho filamatra fotsiny fa kosa ampiarina hatrany tokantrano eo amin'ny fiarahabonina ary eo anivony firenena. Nandritra izany ihany koa no nanamafisany ireo ny fahavononana amin'ny fitariana ny fikonan-doam-pirenena izay nazahoan'izy ireo ny fahefana feno tamin'ny 7 ny volana Novambra 2020 sy 2020. Andao anangana izay efa rava araka ny Jeremia toko voalohany andin'ny 10. Fihavanana, fiadanana, fahamarinana, fanajana sy fahatahorana an'Andriamanitra firaisan-kina no itondrana izany. Manao antsoavo manokana amin'ny tanorany FFKM mba tena andray andraikitra anorona firenena vaovao ka andray anjara feno amin'ny fikonan-doam-pirenena. Tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara kosa indray dia manomboka ireo dingana ho fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Hoy ny filohan'ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI androany. Tsy ampiasaina intsony ny lista niteraka resabe teto amin'ny firenena ka antony anaovana ny fanavozana manontolo. Iainga amin'ny fitetezana tokantrano ny fanavozana ny lisam-pifidianana ka isy ny komity manokana atsangana anatanteraka izany raha ny fanazavana rindratsariny Mathieu Prince atrany. Ao anatin'ny fanomanana ny fitaovana anatanterana ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana ny CENI amin'izao fotoana izao. Raha ny fehim-potoana dia mandritra ny 2 volana no anaovana izany fanomanana izany. Ny volana Jolay kosa no anomboka ny fitetezana tokantrano ataon'ireo voamera atsangana anatanteraka ny asa fanavozana. Fanavozana manontolo no atao fa tsy fanitsina ny lisam-pifidianana ary izany no antony anomboana izany dieny izao mba tsy ho tara manoloana ny tetiandro efa napetraka ny fitondrana fanavozana mba hirosona amin'ny fifidianana ny taona 7 sy 20 hoy ny filohan'ny CENI. Dia mandritry ny 2 volana io zany hoe ny fanangonana ny fitaovana rehetra ny fananganana ny vaomiera rehetra hatrany amin'ny fotony anao an'ilay fanavozana ny lisam-pifidianana. Vita zay dia manomboka ny tenatena ny volana Jolay no mandeha amin'izay ny fitetezana ny trano sy ny fanangonana ny anaran'ny olona. Dia rehefa vita zay dia miditra amin'ny fanaovana ny audit ary dia aorian'izay famaranana vonjomaika ny lisam-pifidianana. Rehefa vita zay dia miditra amin'ny fanarenana an'ireo fitarainana sy zay rehetra hita fa tsy fahombiazana vokatry n'ilay audit zay natao. Ary any amin'ny 15 ny volana Aprily 17 sy 20 no faranana tanteraka ny lisam-pifidianana. Ankoatra izay, fanomanana no ataon'ny CENI mahakasika ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana na ny code électoral. Tanjona goavana ho an'ny CENI ny ananan'ny Madagasikara io fehezan-dalàna io satria raha ny lalàna fehiny fifidianana dia lalàna sy didim-panjakana maro no natambatra ka azon'ireo manana fahefana ovaina arak'izay tian'izy ireo izany hoy ny fanamafisana. Fanomanana no ataon'ny CENI ankehitriny fanomezana ny fahalalana rehetra ho an'ny antoko politika ny fiarahamon'ny pirenena zay ho mpandray anjara amin'ny fikonan-doam-pirenena. Fa io fikonan-doam-pirenena zay ho ataontsika io dia fikonan-doam-pirenena tonga amin'ilay fiteny hoe dialogue souverain.
eo zany no manapaka ny malagasy rehetra ny amin'izay tena hitondrantsika ny fifidianana eto Madagasikara. Dia izay tapaka eo zany no avadika ho lalàna ahafahantsika hitondra ny fifidianana amin'ny ho avy. Zava-dehibe ho an'ny CENI ny fanatanterana ny fianam-besaranando ny 7 ny volana May ho avy izao mba amahana ny olana ara-pifidianana. Azo antoka hoy ny filohan'ny CENI fa tsy ny CENI irery no manana soso-kevitra fa ireo antoko politika sy ny mpisehatra politika ary ireo mpanaramaso ny tontolo ara-pifidianana teto Madagasikara. Efa nisy ihany koa ireo soso-kevitra avy amin'ireo firaisamonim-pirenena ka avoaka sy ampahafantarina mandritra io fotoana io izany mba ahafahany rehetra mitondra soso-kevitra sy vahaolana ho an'ny fifidianana ho avy rehetra eto amin'ny firenena. Fa ankoatran'ny maray aman-dreny eto amin'ny firenena ny FFKM dia efa nisedra fampihavanana sy famahana krizy maro teto amin'ny firenena ihany koa izy ireo. Nahitasina tsapa ny tsinety ary nahafantatra ny nahitam-pambeazana tamin'izany andraikitra izany ka rary ny itarian'ny FK-pirenena hoy ny antoko MFM. Mba tsy hisiny fanovankevitra nefa dia tsy tokony ho ny FFKM irery na ny ministera irery no andray sy andravona ireo hevitry ny vahoaka fa tokony isy komity manokana atsangana hoy ny fanazavana. Rendratsariny Mathieu Prince Atrany. Mahafantatra ny lesoka nandritra ireo fokoanandoha indrony sesinotariny ny FFKM ka antenaina fa andeha araky ny antenainy maro anisany zotry ny FK-pirenena ho avy hoy ny antoko MFM. Na izany aza tokony ametraka komite mixte ny FFKM, komite ahitana ireo hery sy ny ministera ny fanavaozana ary ny FFKM amin'ny fanoratana ireo hevitra mianga eny fotony isoroana ny mety ho fanovana tsy ivona amin'izay tapaka eny fotony hoy ny faneho-kevitra. Ny olana ne hatramin'izay dia eo amin'ny fandravonany ny fehi-kevitra tapaka avy any fotony. Avy any fotony izy sy ny ataon'ny mpanao politika. Ny mpanao politika mieritreritra fa te hife aoriana ny concertation nationale dia manao izay fomba rehetrarehetra azahoana fahefana, azahoana memizy ao anatina rafitra zany. Ka izay zavatra izay efa tsapan'ny FFKM zay hoe aleo mihitsy ny mpanao politika aloha mangina sy mipetraka andaminanay ny firenena. Na zany na tsy zany tsy maintsy misy mpanao politika ny firenena na inona resahana na inona. Ka zay le mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy misy fanakaloza-kevitra, tsy maintsy misy fandaminana zany. Za zao mametraka hoe tokony manangana komite mixte ny FFKM. Hevitro zay. Inona moa le comité mixte io? Comité de rédaction pour la refondation amina concertation nationale. Zay zavatra zay zao anisan'ny anankiray tsara azo jerena. Fa tsy hoe akinina amin'ny anankiray na akinina amin'ny anankiray ny fandravonana an'ireny. Hevitra arosoko zay. Ary arosoko eo anivon'ny FFKM, arosoko eo anivon'ny ministère. Hoe atsangano ilay comité mixte ho an'ny inona mozy teo fanoratana ny fehi-kevitra tapaka zany mba tsy hivona araky ny eritreretana ao anatin'ilay izy. Na eo azany daty fanokafana napetraky ny FFKM amin'ny 7 ny volana Jona dia tsy mampiova ny tety-andro napetraka ho an'ny CENI amin'ny fanatanterana ny fokoanandoha savaranando tanterahana amin'ny 20 ny volana May izao hoy ny fanazavana. Izany no natao dia mba azahoana hevitra voaomana mandritra ny fionana amin'ny fitarian'ny FFKM raha ny fanazavana. Tsy mitsipaka ny FFKM izany fa fanampiana anamorana ny firosona amin'ny fokoanandoha ikaroana vahaolana ho an'ny firenena hoy ny fanazavana. Dia amin'ny alakamisy heriny ny 20 fa 9 ary ny 17 ny volana May no anomboka ny fionam-be savaranando izay anomanana an'io fionam-be-pirenena io andinihana manokana sy anomezana fahalalana bebe koa ny rehetra mahakasika ny tena zava-nisy sy ny ainana mahakasika ny fifidianana teto Madagasikara. Ny tanjona amin'izany moa zany dia mba ahafahany rehetra manana fahalalana feno ka ahafahany rehetra hanolotra tena soso-kevitra irosoantsika makany amin'ny fehezan-dalam-pifidianana vaovao mandritra ny tena fikoanandoha-pirenena zay ho karakarain'ny FFKM. Mikasika ny fikoanandoha mampiaty na ny concertation inclusive kosa dia nilaza ny antoko MFM fa tsy voatery andray anjara ny filoha vao nesorony malagasy satria manana ratsamangaikany sy ireo mbola ekipany izy eto Madagasikara. Tsy voatery izy mivatana neny andray anjara amin'izany. Manana olona izy, manana ny ratsamangaikany izy eto. Miteraka disadisa indray ho an'ny firenena fa tokony hampandeferina foana ny ampo
zay ny ampandeferina tsy manilika azy tsika fa misy zavatra azo atao manana olona izy eto dia reo no afaka mitondra teny aloha satria sika inge ao anatina fandaminana ary sarotra ny raharaha am'izao fotoana zao sarotra ny raharaha ozy satria raha vao mifanilika tsika aloha dia tsy tonga any amin'le tanjona ny zavatra tiatsika tongavana andrasana arak'izany ny toy n'izay rehetra izay. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny toe-karena kosa indray dia manay ny amin'ny mety tsy fehezan'i Madagasikara ny fiakaran'ny vidim-piainana ny banky iraisam-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Fantatra izany ao anatin'ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny volana avrily lasa iny. Ny antsiprian'izay rindra tsara ny Mathieu Prince. Ambaran'ny tatitry ny banky iraisam-pirenena nivoaka ny volana avrily teo io fa na dia tombanana ahatratra 3.7 aza ny fitombony ari-karena fahobe amin'ny ity taona ity izay heverina ho azo avy amin'ny lalàlan'ny fotodrafitrasa ny fizahan-tany sy ny fitrandrahana arenan-kibony-tany dia vinavinaina hiakatra any amin'ny 8.300 ano any kosa ny tany sondrobidim-piainana na ny inflation noho ny vesatry ny vidiny angovo sy ny fitaterana an-dranomasina vokatry ny zavamisy any Moyen-Orient. Tsy misy afa-tsy ny fisotonana mpampiasa vola ihany no vahaolana ho an'ny toe-karena malagasy hoy ny mpandinika toe-karena. Izany dia ahazahoana mifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Afangaron'ny malagasy ny hoe mpampiasa vola sy ny mpanao asa soa ka rariny ny tarehimarika avoaka ny banky iraisam-pirenena hoy ny fanamafisany Serge Zafimahova. Tsy ajaintsika ny lalàna fa ny tsika afangarontsika hoe le industrie goavana zany everitsika hoe fikambanana masina mpizara fanampiana ho an'le firenena tsy zay ne le investisseur ny investisseur misy profit eo misy profit jerena fa tsy fikambanana masina io ka hoe i Père Pedro na i Sœur Teresa io investisseur reo zay olona zay ny anisan'ny olana goavana eto amin'ny firenetsika hoe tsy manao asa soa ero fa olona ijery profitany ary izy tsy Madagasikara rehetra ny firenena afaka lehana iny vola iny afaka mipetraka any amin'ny toeran-kafa iny ka zany rehetrarehetra zany ny olana hoe atsaharo ty resaka manofinofy ty tsika manofy ariary ao am-pandrina zay zany tena na mpitondra na vahoaka tsy mieritreritra mihitsy fa mila asy io ny olona ne mitsemboka io vola io ne ny kapitaly io tsy adalan'ny Trump miazakazaka mandoalindoalo ka ry amin'ny Xi Jinping ry tsika taimbavany avoaka tsika ka aiza moa ny investisseur lehibe no avy eto zany daholo zany le olana misy ao anatin'le izy de inona fa le olona mpanao affaire sy mpanao business ny tonga eto zay le izy satria mbola sainga masaza atsika satria zay zany le niveau atsika zany ankehitriny. Ambarany tatitry ny banky iraisam-pirenena ihany koa fa mety tsy hihetsika eo amin'ny 5.9 isan-jato ny tany fantrana efa nioropaka eo amin'ny rafitra rehetra na ilay antsoina hoe pauvreté structurelle ka mahatonga ny toe-karena ankapobeny arefo no ny mety tsy fehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana izany. Manoloana izany mila manana politika mazava i Madagasikara fa ny tsy fananana izany no isan'ny mahatonga ny toe-karena itolefika ka miteraka olana amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy. Mila mahay mifehy ny fandaniam-bola ho an'ny lara-pahamehana hiakarany toe-karena koa ny fanjakana fa tsy fanapahan-kevitra kitaitaitra amina salon fotsiny hoy ny fanamariana. Tany amin'ny 2005 angambany iny après une crise en 2003 no mba nanomboka nanakaikikaiky hoe hisy possibilité na croissance de chiffre satria karaha miteny anao tsy mba hoe 9% encours fa tena hoe 3% dikan'izany zany tena misy tsy fetezana lalina mihitsy eo misy tsy fetezana lalina structurel mihitsy hoe fandaminana mba hisiny le fivoarana. Raha ohatra ndray tsika miresaka ny hoe tsy fampiasana satria raha malala samina entsika reny ny nambaran'ny ministry ny vola fa nisy vola amina milliard de dollars atao tsy nampiasaina akory fa efatra amin'ny 2025 dia zany zavatra zany no anisany azo atao hoe ny akabetsahany ny olona eto amintsika na ana dia fanaovana an'ity asa vonjy-tavanandro ity tsy miainga amina rafitra tokony apetraka hoe axe stratégique zany na ny vision tokony atongavana fa dia tataitra fotsiny hoe andao ny anao vaccine andao anao pont antsika etsy tsy mipetrapetraka araka ny tadidio fa ny fomba fiteniko foana moa matetika hoe ny arena tsy azo raha tsy ao anatin'ny filaminana
zany hoe zany filaminana zany tsy hoe akory hoe midiso milamina fotsiny hoe tsisy grevy tsisy anina fa tena indrindrandrindra hoe milamina mba hatongavana amin'le rafi-pivoarana lamina fomba andaninan'le vola satria ny zavatra misy rehefa tsy milamina ianao a dia natonga ary le vola dia lany amin'ny fahatany tatetra fotsiny andao tsika anao salon ary andao tsika andao sambotsamborona daholo ny olona any amin'ny arabe amin'ny tsena andaminana tsena tsy mipetraka misy hatramin'izay hoe ahoana ny fomba andaminana an'le tsena mba tsy hisian'ny polisy voleur ntsony eny amin'ny tsenany Tantananarivo ahoana ny fomba tokony hanitarana fa tsy dia oberirika daholo ny embouteillage rehetrarehetra amin'izay olona metsena rehetrarehetra zany zavatra zany tsy stratégie sy fandaminana no azahoana amin'izany ka raha miteny ny banque mondiale amin'ireo zavatra ireo dia tamina statistika diagnostika hita amin'ny voamasy zany ary hitantsika menakavy dia hita ny résultat eny amin'ny hoe isan'ny firenena faran'izay mandro Madagasikara. Dia ina zany tokony atao mba handrosoana be kokoa ny Madagasikara. Nilaza kosa ny tatitry ny banky iraisam-pirenena fa ny fahatrarana ny fitombony arikarena fahobe dia mety ho avy amin'ny setry ny fampiasam-bola na ny investissement amin'ny arenan-kibony-tany, ny fifandraisan-davitra, ny fizahan-tany ary ny fanarenana aingana ny fahasimbana taoriny ny rivo-doza. Tsaivina moa fa efa nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena ny anomezana vola $900 eo amin'ny setry ny fitaterana sy $900 ho an'ny fandaharan'asa anarenana ny jirama sy anomezana aina ny angovo madio eto amintsika. Manodidina indrindra izay vaovao an'ny fampiasam-bola eto Madagasikara izay dia mampitombo ny fahatokisan'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpampiasa vola ny fisian'ny paikady fa fitantanana mazava sy matianina kokoa eo amin'ny ivony orinasa iray. Rehefa tafarina sy mahazo vahana ny orinasa misedra olana dia hitondra vokatra mivantana amin'ny famoronana asa sy ny fanamafisana ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Ilaina arak'izany ny fametrahana manager de transition raha toka tsy mahita vahaolana ny mpitantana amperinasa raha ny faneho-kevitra. Ny antsipirian'izay tantery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarin-datsariny mbola avatsara. 9.5 isanjaton'ireo orinasa nanaovana fanadiadiana no tsy somary toerana ary 2.8 isanjato amin'io no mikorosofahana vokatry ny délestage nisy lavareny teto amin'ny firenena araka ny fanadiadiana nataon'ny banky foibe ny Madagasikara mitombo tsikelikely arak'izany ny filan'ny orinasa mpitantana mahomby manoloana ireo fiovana miseho eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny toe-karena anisan'ny fomba fitantanana efa nisy ampolo taona ny teto Madagasikara nefa mbola tsy fantatry ny orinasa maro ny manager de transition na mpitantana vonjomaika olona manana traikefa sy matianina apetraka hitantana orinasa iray mandritra ny fotoana voafetra mba hiatrehana olana manokana na hitondrana fanovana ilaina eo anivon'ny orinasa iray. Ilainy zany rehefa miala tampoka ny mpitantana iray ka mila olona afaka mandray avy hatrany ny fitantanana na ihany koa rehefa mandalo krizy anatin'ny orinasa iray ka mitaky olona mahafehy sy manana paikady ary mahay mandray fanapahan-kevitra aingana sy mahomby. Dia afaka mandray tanana mandritra ny fotoana voafetra zany ny fitantanana na le orinasa iray manontolo na hoe direction iray anatin'le orinasa ohatra no ilana fampandehanan-drara maika dia afaka mandraikitra an'izay asa zay zany le manager de transition ohatra ray zay fa misy ohatra maromaro no tenenay teo hoe ohatra nisy tsena vaovao na hoe mitombo be ny croissance de entreprise dia tsy maharaka tsony le mpitantana dia mila mpanampy izy mba hitantana an'izay le fitomboana aingana be an'le orinasa zay dia afaka miantso hoe manager de transition koa. Misy koa hoe manana ao anaty crise le izy orinasa resantsika eto dia amin'izay koa afaka misy hoe misy olona avaty ivelany satria le manager de transition zany olona avaty ivelan'le orinasa miditra ao dia miasa mandritra ny fotoana voafetra. Tsy mpisolo toerana tsotra ny manager de transition fa matianina kokoa mihoatra ny mpitantana teo aloha ary mila mahafehy sehatra maro afaka mametraka paikady mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny olana sedrain'ny orinasa tanjona ny tondra ny fitoniana anatsarana fomba fiasa ary ametraka rafitra ahafahan'ny orinasa miverina amin'ny lalana tokony izorany. Maro ny tombony azo avy amin'ny fampiasana manager de transition satria ampiaina ny ho fatiantoka arabola teraky ny krizy na ny tsy fahatomombana ny fitantanana misy fiatraikany amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny fahombiazan'ny asa ihany koa ny fahaiza mitantana entiny. Tena mahomby le izy satria zany
ny avantage hoe miantso manager de transition zany izany manana fomba fitsery vaovao avy aty velany zay tsy ananany olona efa ao anatiny ao ndraindray efa anatiny ao ianao dia tsy manana fomba zay fijery zay dia matetika zany dia olona efa expert ny olona alefa ao amin'le sehatra asa isany olona efa vokitraikefa ary sady ny asa le manager de transition zany sady manao torohevitra izy conseil no sady manao asa avy hatrany zay zany navotranay teo hoe ny consultant matetika dia mijery izy hoe manao diagnostic izy dia avy eo manome torohevitra zao zany tokony rahanareo fa le manager de transition sady manao an'izay izy fa rehefa avy eo le drafitra hoe plan d'action iny izy mihitsy manatanteraka an'iny izy miova haingana sy feno fifaninanana ny sehatra ny toe-karena amin'izao fotoan'izao fitaovana stratéjika afaka hanampy ny orinasa hiatrika fanampy na hampiakatra ny vokatra eo anivon'ny orinasa ny manager de transition mbola maro anefa ireo orinasa malagasy no tsy mahafantatra izany akanefa isan'ny ireo vahaolana afaka manampy amin'ny fampandrosoana sy ny fanamafisana ny tontolo ny fandraharana. Fanankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny lettre de politique de la Val pétrolier na ny politika vaovao anavozana ny setry ny angovo eto Madagasikara anamafisana ny fiarovana ny famatsiana solika ary isariana mpampiasa vola. Raha ny zava-misy ankehitriny mbola marify i Madagasikara manoloana ny krizy iraisam-pirenena no isika miankina betsaka amin'ny fanafarana solika avy any ivelany. Mikasany ametraka tahiry stratéjika manoloana izany ny fanjakana ho fiatrena ny krizy iraisam-pirenena indrindra ny zava-misy any Moyen-Orient mba ahafahana mitahiry solika ampy aharitra hatramin'ny 70 andro iantoana ny famatsiana manerana nosy. Nambaran'ny ministerany angovo fa ilaina ny fanavozana ny lalàna mifehy ny setry ny solika mba hifanaraka amin'ny fanamby ara-toe-karena, ara-angovo ary ara-tontolo iainana na dia efa nanalaka aza izany nanomboka ny taona 2017. Andry efatra lehibe no irenan'ny politika vaovao anavozana ny setry ny angovo raha nambarany tale general ny OMS fanamafisana ny falevantena ara-angovo fanatsarana ny fotodrafitrasa ny fanavozana ny fitantanana ny setra ary ny fampiroboroboana ny tetezamita mankany amin'ny angovo azo avozana. Tanjona ny ampivelatra ny fanodinana angovo eto anterana ampiroborobo ny fifananana eo amin'ireo mpandraraha ary isariana mpampiasa vola vaovao. Fanavozana ho atao ihany koa ny fampidirana ny rafitra nomerika amin'ny fanaraha-maso ny tahirin-tsolika sy ny fivezivezen'ny vokatra ary ny fametrahana ny rafitra vérité des prix amin'ny fandrindrana ny vidin-tsolika. Fa tsy tafiditra anatin'ny kitapo-bolam-panjakana no tsy zon'ireo miaramila misotro ronono ny fitakiana ataony hoy ny ministry ny folo alonda androany nandritra ny lanonam-panokafana ny 40 taona ny akademia miaramila malagasy tao Antsirabe raha nitondra fanazavana manoloana ny fitakiana ataon'ireo miaramila misotro ronono. Miantso fampiresahana ny tenany amahana ny olana. Ankoatrio ny antsony rehetra ny filohan'ny fanavozana indrindra ireo mpianatra ao amin'ity sekoly miaramila ity mba hiaina tanteraka ny teny filamatry ny sekoly hoe ho an'ny tanindrazana. Ny antsiprian'izay tateriny andro miaratina eo amin'ny sarin-dratsary ny tahiriny aina. Nalme valombe fapolora ny fitondram-panjakana ireo miaramila misotro ronono amana ny olana misy dia ny fandoavana ny indemnité d'installation de retraite. Nanamafy izy ireo fa efa nisy noty navoaka ny ministeran'ny vola fa aloha isaky ny 2 volana ny vola saingy tsy voahaja izany ary nambara indray fa miandry ny teti-bolam-panjakana. Takin'izy ireo raka izany andoavana feno ny vola tokony hositrany izay mbola misy ambiny ny volovolana. Ampiseho firaisan-kina hiakatra eto Antananarivo ireo miaramila misotro ronono manerana ny nosy raha tsy mivaly ny fitakiana. Ny marina 12 mois total an'io vola revendikena io droit anay izy io dia namoaka note ny tato amin'ny finance hoe alefa pary bimestre zany le izy par 2 mois saky 2 mois zany pena io vola io. Malheureusement tsy zay ny zavatra nisy fa rehefa miverina teny zay tamin'ny zoma 15 dia milaza fa hoe miandry loi de finance ndray zay tsy hoe kenay mihitsy hoe miandry loi de finance satria fa mivoaka le notaty le izy efa azonay le sombon-kely ary raha ny tena marina tokony pena indray mandeha io fa tsy hoe tapatapahana potipehana ohatran'io satria ao anatin'ny installation nay io zavatra io
ka tsy tokony potikotehana ohatran'izany manimba le olona retraité zany fa motikotehana ny zavatra ohatran'izany fa tokony mba peheny ray miaraka io manaraka zany tsy mahazo valy mahafa-po mihitsy zay hatreto makary zay vo ilikilika makaty zay vo ilikilika ka zay miangavy zay hoe vahao le olana immédiat vahao fa rehefa tsy voava io ho atsonay foana ny any amin'ny province any hiakatra dia farany teraka problème be ho andro zareo tsy tafiditra anaty kitapo-mbola mpanjakana no tsy zon'ireo miaramila misotro ronono ny fitakiana ataony hoy kosa ny ministry ny Floalda fa prime no zaraina ho an'ireo nahavita fanompo-pirenena no nisy fa tsy misy ifandraisany amin'ny fitakiana ataon'ny miaramila misotro ronono amin'izao miantso fifampiresahana ny tenany amana ny olana izy io dia tsy ao anatin'ny kitapo-mbola mpanjakana ary izy io dia tsy zavatra hoe zon'izy ireo fa tamin'ny titoany tia dia nanome prime ny mpiasa-panjakana ny fitondram-panjakana dia nandray fanapa-kevitra koa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe mba hanome 3 volana ho an'ireo be antitra izay niasa tato amin'ny folo alin-da izay no nanomezana izy iny fa tsy droit akory izy iny ka raha ohatra ka misy ny zavatra tsy mazava dia aleo mifampiresaka eo anivon'ny ministeran'ny folo alin-da satria ahafahanay manazava fa ny zavatra nomena teo dia prime 3 volana ho an'ireo miaramila misotro ronono na vita ny fanompo-pirenena teto amin'ny firenena ankoatra izay ny antsony rehetra ny filohany fanavaozana indrindra ireo mpianatra amin'ny akademia miaramila Antsirabe izay mankalaza ny 80 taona nijoroany mba hiaina tanteraka ny teny filamatry ny sekoly hoe ho an'ny tandrazana midika fitiavana ny mpiarabelona fanajana sy fiarovana ary fanompoana ny mpiray tandrazana sy ny tandrazana ary ihany koa ny fialany amin'ny kolikoly izay manimba ny fiarahamonina zany ho ny kolonely Rendrianirina nandritra ny lanona mpanokafana ny fankalazanandroany notsindriny fa ny fanabeazana sy ny fanofanana misy kalitao no fototry ny fananganana manamboninaitra mendrika sy vonina nompon'ny tandrazana tokony hitondra fahamendrena sy fahitsiana raka izany ireo manamboninaitra nivoaka atao amin'ny akademia andeha iainantsika ny tarivitra ny sekoly ho an'ny tandrazana aza atao zara etra eo aminareo izany fa atao zara fitia ho an'ny mpiray firenena sy ny tandrazana ziombonana hitodika manokana amin'ny mpianatra teny fohy no ataoko ny zavatra rehetra ianaranareo ato dia nandalovan'ireo zoky lehibe rehetra io hitanareo reo zany hoe ny zavatra rehetra ny zavatra nianarantsika zany dia mitovy daholo ny mampiavaka atsika rehetrarehetra io ny mampiavaka anareo atoato any aoriana dia roa ihany ny fitiavana ny oasa io zany hoe ny fireharehanao fa manamboninahitra anao ka rehefa mireharehanao manamboninahitra dia tsy amoriporotra vahoaka fa hiaro ny vahoaka rehefa mireharehanao fa manamboninahitra dia tsy ho be kolikoly rehefa mireharehanao fa manamboninahitra dia manompo ny tanindrazanao izay ny faharoa mampiavaka anao amin'ny namanao rehetra dia ny fitiavana ny tanindrazanao rehefa tia ny tanindrazanao ianao dia tia ny firenena tia ny zavatra rehetra ao aminy dia hanompo azy anao zay ampiroborobo azy ho reharehan'ity sekoly izay mamitsika rehetra tsy aivina fa niorina ny volana me 1970 ny akademia miaramila malagasy ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 2 oktobra 1970 manamarika ny fa 10 taona nijoroana araka izany ity sekoly miaramila ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao Antsirabe nanamarika izany ny fametrana ny vatolahy tsikolo tsangambato vaovao maneho ny asiny ity sekoly manofana manamboninaitra ity tsy natao tsangambato fotsiny izany fa oroy mampiray ny tantara taloha sy ny ho avy eo anivon'ny akademia miaramila natomboka tamin'ny fijeren'ireo sary fampiratiana ireo tsangambato famelakafatra misy maneran'izao tontolo izao ny fankalazana fa iverina vevety ao anatin'ny vaovao mahakasika ny fikonan-doam-pirenena isika miroso tsikelikely amin'ny fakan-kevitra ireo sehatra samihafa amin'izao entina miatrika ny fikonan-doam-pirenena izay anomboka amin'ny 7 ny volana jiona ho avy izao
androany niroso tamin'ny fakan-kevitra ireo mpiarony zo ny mpanjifa nijerena akaiky ny olan'ny mpanjifa sy ny vaolana mifanaraka amin'izany natsisy karazavy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay sehatra iray natao andiniana sikaroana vahaolana manoloana ireo olana sedrain'ny mpanjifa amin'ny fiainana andavanandro ny fikaonandohan'ny mpanjifa nahitana solotena avy amin'ny faritra maro tanora mpandrara ary ireo fikambanana sehatra voakasiky ny fanjifana natsoana indray anjara ihany koa ireo ministera samihafa mifandray amin'ny sehatra ny fanjifana mba hanamafisana ny fifanakaloza-kevitra sy ny fiara-miasa azo moa zany fikambanando nasionaly anazy dia ahitantsika ireo solotena vanim-faritra solotena fa maro izy ireo ary ankoatra ny solotena vanim-faritra misy naodika maromaro nahitana ireo tanora nahitana ireo mpandrara nahitana ireo ndraiky sy nampanatonga eto amin'ny tension fédérale raha maromaro dia ireo ministera rehetra izay ahitana izany atao hoe fanjifana izany dia efa nampanantsona ary misy ny solotena izy ireo tsirairay azy mba hijery haino indrindra ny olona ireo fanjifa ireo ary ny tanjona dia ny hoe ezana amoahana ny sosokevitra ho avadika lalàna izay ny fitondrana fanavozana anisan'ny tanjona napetraka amin'ity fikaonandoha ity ny fampiakarana lanja sy ny asin'ny mpanjifa eo anivon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ary ny fitadiavana vahaolana maharitra manoloana ireo olana mahakasika ny fanjifana voaresaka koa ny fametrahana tranobe ny mpanjifa izay natao hanamafisana ny andraikitry ny fikambanan'ny mpanjifa sy hanomezana sehatra bebe kokoa ho fiarovana ny zo ny mpanjifa mazava ho azy moa zany raha komitebiteby hoe teboka voalohany zany dia ny hoe ny fametrahana zany atao hoe hasin'ny mpanjifa malagasy zany raha zavatra misy teo aloha ny mpanjifa malagasy dia somary natao ankilabao fa tonga kosa ty fitondrana fanavozana amin'ny mahafanavozana anazy dia miezaka ny ametraka n'izany hasin'ny mpanjifa izany eo amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe raha tsy dia ny fametrahana andraikitra ny solotena mpanjifa tsirairay azy manerana ny faritra mba ahafahan'zareo mamahan'izay olana sedranysetra hanamafisana ny fahamarinana entina manatanteraka ireo paikady vaovao ampitomboana neryn'ny mpanjifa sy hanatsarana ny fiarovana azy ireo mandritra izao fitondrana fanavozan'izao ilaina ny fiara-miasa ny vahoaka sy ny fitondrana mba azahoana mametraka vahaolana mahomby sy isoroana ireo endrika fisolokiana mety hitranga eo amin'ny sehatra ny fanjifana ho ihany ny fanamafisana teo aloha mantsy dia mazava ho azy misy ireo fikambanana mpanjifa fa saingy kosa araka ny tenin'izy teo dia ny hoe tsy dia nasara ary tsy dia navoavany zany olana zany fotoana zao anatin'ny fitondrana fanavozana ity ny hoe hanamafisana ny hery zany atao hoe mpanjifa malagasy zany mba andraikitra ny famahana ny olana eto tany sy ny firenena fatelo farany point telo zany dia ny hoe ny fiara-miasa eo amintsika vahoaka mpanjifa malagasy sy ny fitondram-panjakana efa hitantsika moa zany amin'izao fotoana izao fa anisan'ny solotena fitondram-panjakana marobe amin'ny alalan'ireo ministera ireo no tonga eto iheno ary ezaka ambahan'izay olana izay andrasana amin'ity fikaonandoha ity araka izany ny ahafahana mametraka rafitra sy paikady ahatonga ny mpanjifa hanana toerana matanjaka kokoa eo amin'ny fiarahamonina sy ny sehatra ara-toekarena tontolo ny fahasalamana olona enina treto no namoiny ainy vokatry ny impox mitoy ny ady amin'ny fiparitany ity valana retina ity ho an'ny eto Madagasikara amin'ny alalany fanaovana vaksiny fanampy amin'izany anefa ny fanentanana sy ny fampafantarana ny vahoaka miena ny tahirin'ny vaksiny isorohana ny impox ka fantatra fa anafatra fatra fanampiny ny fanjakana hiatrehana ny filana misokatra ho andry rehetra ny fanaovana vaksiny ho fiarovana amin'ny aretina impox ankehitriny mitoy ihany koa ny fanaovana ny vaksiny HPV hiadinina amin'ny omamiada ny vozony tranjaza hita ho niena kosa nefa ny tany fanaovana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 raha ny fanazavany taleny fandaharana asa momba ny vaksiny natsisy karazafy sy mbola avatsaratrany no mitondra ny antsipriany izay atany amboalohany dia ireo lasokajiana ho marefo sy ireo ahina ho mora tratry ny aretina impox no natao lahara-pamehana tamin'ny fanaovana vaksiny toy ireo mpampanofa vatana ireo olona manodidina ny marary ny mpiasan'ny fahasalamana ny mpivaro mandeha ary ny mpamily fiara vaventy
raha nisitraka vaksiny Imvanex telo ala fatra i Madagasikara nafana namokatra fatra dimialina sy irahetsy tamin'ny alalan'ny fractionnement ka nahavitana tsindrona miisa 4 alina sy irahetsy manodidina ny 9,600 fatra tavela ao anaty tahiry amin'izao fotoana. Manoloana izany nanafatra fatra fanampiny miisa 3 alina ny fanjakana raha nambara ny talen'ny fandaharana asa momba ny vaksiny. Eo amin'ilay 30 000 doses tazahoantsika teo amin'ny 150 000 doses fractionné eo. Dia izay 150 000 doses fractionné izay raha vitantsika eo amin'ny 140 000 administration eo. Hoe 140 000 tsindrona zany no vita. Dia 2 doses izy eo indroa atao. Dia atao ohatra amin'izao dia afaka 4 herinandro manao le deuxième dose. Fa dose fractionné izay no ampiasantsika zany. Dia maharo an'ilay olona soamantsara eo. Dia ny tamin'ny voalohany nisafiditsika ny hoe population cible prioritaire no atao. Efa nivoatra nefa ilay epidemie, misy zaza 7 taona tratran'ilay izy, dia nakisaka amina population générale na ny vahoaka ankapobeny amin'izay no misitraka an'ilay vaksiny fa tsy ilay population cible prioritaire teo aloha ihany. Hatreto mahery ny 9,5 alina ileo fatra naparitaka ka olona 9,5 alina no nahazo fatra voalohany raha toka 904 kosa no nahazo ny fatra faharoa. Mitohy ny fanentanana sy ny fampafantarana ny vahoaka ka hita fa marisika manao vaksiny ny olona raha ny fanazavana. Mahazo anjara amin'ny fanaovana vaksiny avokoa ireo fatra 320 manerana ny nosy saingy no amafisina manokana ny famatsiana ny boendy Analamanga ary Atsimondrefana no ireo faritra ireo ahitana taha ambony kokoa amin'ny olona voany mpox. Nisy foana ilay sensibilisation, nisy foana napetraka foana ilay sensibilisation satria iny tena alalan'ilay olona an'ilay izy. Dia sady manao promotion n'ilay vaksiny tsika, manao fampahafantarana amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ireo mpanentana ara-pahasalamana, ireo olom-boafidy, olom-boatendry isan'ambaratongana, ny mpiasan'ny fahasalamana indrindra. Dia fa nalefa ihany ilay sensibilisation sy promotion rehetrarehetra. Tsy ampy ny fanentanana ho an'ny vaksiny mpox raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sendra ny fandraisam-peonay ireo olona manana fianakaviana marary ihany no mazoto manao vaksiny fa ny olona hafa hita fa tsy taitra anao vaksiny raha ny fanazavana. Rehefa tena izay fanafany dia tokony raha ho ana manokana izany dia anao raha ohatra hoe tsy maintsy izany izy izay ny fanafody farany. Raha mbola ahitana fanafany dia tsy manao. Mbola arakaraka ilay fanentanana tena tsy ampy satria zany mbola tsy tonga ho an'izay manana fianakaviana vo ihany zany tena manakaiky izao. Dia mafimafy kokoa zany ilay aretiny e. Dia mety hoe izay zany izao no tena lasibatra dia izay no lasa prioritaire amin'ilay vaksiny. Fa ho an'ny mbola tsy vo zany dia hoe tsy maninona eo rehefa tsy mirairay. Anisan'ny vaksiny vaovao nampidirina nandritra ny fanentanana fanaovana vaksiny farany teo ny vaksiny miady amin'ny homamady ny vozon'ny tranonjaza na ny HPV nanomboka tamin'ny titanty dia tafiditra ao anatin'ny vaksiny fanao mahazatra na vaccin de routine na ho an'ireo zazavavy 5 hatramin'ny 470 taona izy io. Mahatratra 7,7 isanjato mahery ny tahapavitriana voarakitra eto Madagasikara raha toka 5,7 isanjato zany tao Afrika. Zany tanatin'ilay etsika faobe natao dia zazavavy teo amin'ny 7 ka hatramin'ny 470 taona no siblantsika tamin'izay. Fa nanomboka tamin'ny voalohany taona teo dia nampidirina ao anatin'ny vaccination de routine izy io na ny vaksiny atao andavanandro dia zazavavy 7 taona ny sibla. Ny antony dia tsotra eo amin'ny 7 taona eo dia ambony be ilay réponse immunitaire io no maximum ilay réponse immunitaire. Dia izay mitazomana azy hoe zazavavy 7 taona no ataontsika vaksiny nanomboka tamin'ny voalohany taona teo. Araka ny fanazavana dia anisan'ny antony nahatonga ny faharisihana ny fahazaran'ny malagasy mifampizara vaovao aingana amin'ny alalan'ny bouche à oreille ka manamora ny fampafantarana ity vaksiny vaovao ity. Ankoatr'izay mbola maro ihany koa ireo vehivavy malagasy maty noho ny homamady ny vozon'ny tranonjaza eny anivon'ny fiarahamonina ka mampitombo ny fahatsapatenan'ireo ray aman-dreny hitondra ny zanavavy atao io vaksiny HPV io. Anton'izay dia tsotra raha ny amintsika eto Madagasikara eto dia farafahakeliny ny fianakaviana anankiray dia mahalala olona anankiray tratra n'ilay aretina ary mahalala olona anankiray maty n'ilay aretina.
dia zay nahatonga an'ilay izy hoe tena ambonina dia eo aza nitsaho sy mitsakatsakana maro dia noho ny fahafantaran'ilay olona hoe io aretina eo dia aretina mamono, io aretina eo dia aretina lafo ny fitsaboana azy. Ilaina ny fanaovana vaksiny hoy ny rem-pianakaviana iray ary nambarany fa ny fanaovana vaksiny ihany no vahaolana hisoroana ireo karazana aretina maro samihafa. Aloha ihany manao vaksiny aloha raha ny eritreritra satria vaksiny miaro ny aretina rehetrarehetra manao vaksiny. Aloha mba tsy hitrangan'ny aretina dia manao vaksiny. Izay ihany ny solution ny aretina manao vaksiny. Ny raha naradalana mihitsy ny fepetrapefa tenen'ny fahasalamana dia raha naradalana mihitsy le aretina sy ny karazana. Mahakasika ny vaksiny fanefitra ho an'ny Covid kosa dia niena ny tany fanaovam-baksiny atao aorian'ny fanambaran'ny fikambanana iray isam-pirenena misahana ny fahasalamana fa tapitra io fiparitahan'ny valana aretina io. Ireo malagasy miondrana any amin'ny firenena mila karatra manam-pirofo fa nahavita vaksiny arovana ny Covid-6 no manao izany raha ny fanazavana trano. Tetikasa vaovao sy vahaolana ara teknôlôjia no volavolain'ireo mpianatra no novelabelarana nandritra ny hetsika no karakarain'ny université iray. Tetsy Anozato tamin'ity androany ity. Efa melabelarana nampirantiana ny fahaiza-mamorona sy ny tetikasa entin'ireo mpianatra mamaly ny filan'ny fiarahamonina. Informatika farany tantsaina artifisialy fitantanana ary teknôlôjia vaovao no isan'ireo sehatra nisongadina nandritra izany. Natresikarazafy sy mbola avatsaratrany. Etsikara siantifika sy rosona mamatianina fa indrindra natao anehoana ireo mpianatra ny tetikasa sy ny vahaolana vaovao ny volavolain'izy ireo ity famelabelarana ity tsy fampiratiana asa fotsiny fa natao ho sehatra ifanakalozana sy ifanakakezana amin'ny tontolo akademika sy ny sehatra ny asa ho an'ireto vondrona iray reto dia manana tetikasa mikasika ny angovo azo avaoziny izy ireo. Hita mantsy fa betsaka loatra ireo sehampiariana potiky ny herinaratra ka izay no antony namoronana ny tetikasa ho ny fanazavana. Ny ankamaroany malagasy mbola tsy manana herinaratra ahafahany miasa, mianatra ho any ambanivohitra sy ny toerana maro isan-karazany. Dia izay nahatonga anay nieritreritra hoe inona ny zavatra afaka mitondra impact ho an'ny mponina malagasy. Dia izay ny safidianana anazy. Dia le projet moa izany mazava ho azy fa ny raha nahita teo hoe amin'ny resaka intelligence artificielle dia natambatra tamina réseau dia nisy ny resaka robotika. Dia zavatra anamora fiainana andavanandro tena tanjonay tamin'ilay namoronana le projet. Projet fa elany tao anatin'ny eritreritra fa eo amin'ny 3 volana teo namoronana an'ilay hevitra sy ny hatramin'ilay nahavitan'ilay projet hoe io vita mivangana. Dia izay isan'ny tetikasa iray ny situna ny sainy maro ihany koa ny mikasika ny rindram-baiko tokony ampiasain'ny sampandrara misahana ny mahaolona na ny ressources humaines ao anatin'ny orinasa iray izay hanampy amin'ny fandrindrana ny fidirana sy ny fivoahan'ny mpiasa. Ny mahasamihafa anazy BDB izy ireo meko ohatra amin'izany izao ny sécurité, ny confidentialité ny données izay ao anatin'ilay plateforme dia anisan'izany koa ny accessibilité sy ny fluidité ny employé izay ao anatin'ilay plateforme izany hoe afaka sady mampiasa par mobile ny employé ao anatin'ny entreprise anankiray. Misy 7 ireo mpianatra nampiseho ny fahaiza-manao nanomboka omaly ary ny toy androany. Zava-dehibe ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny mpianatra, ny orinasa ary ireo matianina amin'ny sehatra samihafa mba ahafahana mampifandray ny fahaiza-manao azo eny anivon'ny fampianarana amin'ny filana hita eny an-tsena sy eo amin'ny tontolon'ny asa. Tetikasa maro mifandraiky amin'ny informatika sy ny teknôlôjia nomerika, ny fiarovana arakajy mirindra na ny cybersécurité, ny ilotsaina artifisialy na ny intelligence artificielle, ny fitantanana, ny varotra sy ny serasera ary ireo vahaolana ara-teknôlôjia vaovao no nasehony ireo mpianatra nandritra n'izany. Zany dia isika zao anatin'ny phase finale zay misy projet folo mahery eo zany manao an'ity phase finale ity amin'izao fotoana. Ao anatin'izay isan'ny anfanana ny mpianatra ihany koa moa zany ny kolotsain'ny fandraharana izay rahana miasa amin'ny maison de l'entrepreneuriat dia everina zany fa ao an-tsain'ireo ankizy ireo ny
hanatanteraka n'izay projet n'izay misy azo tanterahana ho lasa start-up lasa fidiram-bola manokana ho an'ilay mpianatra hivadika orinasa misy ihany koa volavolaina ihany koa izy ahay varotra n'ilay projet ihany koa dia antony zany raha teo no isin'ireo mpiara-miasa eto iara-iasa amin'izy ireo misy zany ho apetraka na torinasa misy ho tanteran'ilay mpianatra manokana dia mba tsy hijanona ho projet fotsiny zany fa ho tonga zava-misy ilay tetikasa zay entin'ilay mpianatra. Tanjona ny anomezana sehatra ireo tanora mpianatra anehoan'ny fahaizany sy arovany tetikasan'ny volavolaina sady ahafahany mifandray amin'ireo matianina sy orinasa mety hanohana na iara-iasa aminy amin'ny ho avy. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa zazalakely miisa 50 no nisitraka famorana fahabe androany teny amin'ny commune Ankadikely Ilafy avy telo endry raha niotra tamin'ny tondasa io tarehimarika io. Ankoatra ny famorana mamempona dia niantohana ihany koa ny fanafody ireo kilalao sy ny malabary ho an'ireo zaza noforaina ireo. Etsika izay niarahany ben'ny tanàna ny Ankadikely Ilafy sy ny solombavambahoaka avitra Andriamosa nanatanteraka ho fanampiana ireo ray aman-dreny manana zanaka tokony atao famorana no nataony ity commune ity. Sariny Mathieu Prince. Tanjony ity famorana fahobe ity ny fanampiana ireo ray aman-dreny sahirana ao anatin'izao vanim-potoana ny didim-potra izao. Ny tombo isa ireo zazalahy ny ila famorana tao amin'ny commune Ankadikely Ilafy satria 50 izany tamin'ny tondasa ka niakatra 50 izany tamin'ny titola ity. Tsy ny famorana ihany no natao fa teo ihany koa ny fanomezana kilalao sy malabary ho an'ireo ankizy natao asoavana mba ho fanampiana ireo ray aman-dreny hoy ny ben'ny tanàna. Ya ny androany dia teo amin'ny ankizy 570 teo raha tany amin'ny 50 mahery kely tany tamin'ny herintaona. Zany hoe hita zany fa be dia be tokoa ny olona no mila an'izay fanampiana sy tolo-tanana fikarakarana didim-potra zay dia efa nanapa-kevitra ny fiadian'ny tanàna fa dia hotohizina ihany izy ity amin'ny herintaona ary hoe zahana akasika vokotany 12 zay mandrafitra ny commune foanatrahany ihany. Tantsoroka ho an'ny vahoaka izao etsika izao ary tafiditra ao anatiny andraikitry ny olom-boafidiany fotony izao asa natao izao hoy kosa ny solombavambahoaka avitra Andriamosa. Tsy hijanona eto amin'ny commune Ankadikely Ilafy ny etsika fa hitohy amin'ireo commune hafa hoy ny fanazavana. Manomboka moa izy zany zao satria ao anatin'ny vanim-potoana ny fanaovana forazazy isika dia ao aorianan'ny commune Ankadikely Ilafy dia miditra amin'ny commune Anjeva dia talata volon'ondry dia sabotsy mena dia ainsi de suite manaraka le commune sasany fa ny commune 12 mandrafitra ny district Navaradrano dia anolorana tolo-tanana mahakasika ny didim-potra fahabe. Dokotera manao an'izany dia dokotera Matianina amin'ny resaka fanaovana didim-potra ary efa niara-miasa nandritra fotoana maro tamin'ny commune Ankadikely Ilafy izahay. Commune Ankadikely Ilafy dia anisan'ny commune be mponina ary ny asa sosialy dia anisan'ny tsy azo amavanina eo amin'ny fitantanana tanàna amin'ny sehatra maro samihafa ka vanim-potoana fanaovana forazazy izao dia miainga amin'ny alalan'izay le fanaovana forazaza izay isika fa ny fiara-miasa amin'ny commune dia be dia be ny tantsoroka azo atao sy tokony atao mba nehoana fa ho an'ny olona ny fidy anao dia misy tamberina ndraikitra averina amin'ireny olona reny. Raha ny fanadiadiana dia raha etsy ariary hatramin'ny eninetsy ariary na mihoatra indraindray ny famorana zazalahy iray eny amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina. Eo amin'ny 3 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina sy 1 ariary eo izany ho an'ny CSB na ny hôpitaly Mpanjakana. 5 alina ariary kosa izany ho an'ny famorana nentim-paharazana. Maresaka avy any ivelany andro vitsy taty aoriany ny fitsidian'ny filoha amerikana dia nandray ny filoha rosiana i Chine. Mafiorina ny fifandraisana eo amin'ny Rosia sy Chine hoy ny fanamafisany filoha Xi Jinping nandritra ny fihaonany tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine omaly alarobia tao Beijing. Ny antsipriany izay. Nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha sinoa Xi Jinping sy ny filoha rosiana Vladimir Poutine ny alarobia tao Beijing andro vitsy taoriana fitsidian'ny filoha Donald Trump tany atoerana. Na dia noraisina tamboninahitra aza ny filoha Donald Trump nandritra ny diany tao Chine dia mbola tsy nisy vokatra lehibe nivoaka tamin'izany fitsidiana izany. Indrindra ny momba ny fanokafana indray ny andilan-dranomasina Hormuz. Maro ireo manara-maso akaiky izao fihaonan'ny filoha sinoa Xi Jinping sy ny filoha rosiana Vladimir Poutine izao izay heverin'ny mpanara-baovao ny mety sy ny fanapahan-kevitra lehibe ivoaka. Nanamafy ny filoha sinoa nandritra ny lahateny nataony fa matanjaka ary mahafiorina tsara ny fifandraisana eo amin'ny fireneny sy Rosia.
Itsekilana anefa mbola miatrika olana raha-toekarena sy ara-politika i Rosia noho ny ady eo aminy sy Ukraine. Ny ena vola miditra avy amin'ny sehatry ny angovo taorian'ny sazina apetraky ny firenena tandrefana ka lasa miankina bebe kokoa amin'ny Chine i Rosia amin'ny famarotan'ny solikany. Mandritra izany fotoana izany, niteraka olana teo amin'ny famatsiana solika sy entina maneran-tany ihany koa ny ady tarian'ny États-Unis amin'ny Iran izay nanome vahanan'ny Rosia hanolotra ny angovo rosiana ho an'ny Chine. Araka ny tombana nataon'ireo mpandinika dia mety hampandroso ny tetika safansina entina lehibe antsoina hoe Power of Cyber i Vladimir Poutine mandritra izao fitsidiana izao. Ampifandray an'ny Rosia sy Chine amin'ny alalan'ny Mongolia io fantsony io ka hanamora ny famatsiana angovo an-tanety ho an'ny Chine. Raha ny momba ny ady eo amin'ny États-Unis sy Israely amin'ny Iran indray anefa dia hita fa samy manana laharam-pahamehany na i Chine na i Rosia. Manana loatra ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny krizy ara-angovo vokatry ny olana ao amin'ny andilan'ny ranomasin'ny Hormuz ohatra i Rosia. Nilaza ny ministra ny raha-mbahiny rosiana Sergei Lavrov fa afaka manampy amin'ny Chine amin'ny famatsiana angovo izy ireo raha mbola mitony disadisany Moyen-Orient. Intsankilany, maniry ny ampitsara naingana ny ady anefa i Chine ary nilaza ny filoha Xi Jinping nandritra ny fitohanany tamin'ny Vladimir Poutine fa tsy tokony hitohy intsony ny ady ao Moyen-Orient. Zokosandray arsika dia anaraka ireo tranga hafakely maneran-tany. Voasokajy ho trondro ratsy tarehy indrindra maneran-tany ny blobfish. Antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Psycholute marsidus. Trondro miainana amin'ny ranomasina lalina hatrany amin'ny 900 ka hatramin'ny 210 metatra any. Hitana amin'ny morontsiraka Australie, Tasmanie ary Nouvelle-Zélande ny blobfish. Manana vatana malemy toy ny gela ny blobfish izay mifanaraka amin'ny trindry avo dia avo any ambanin'ny ranomasina. Tsy manana hoditra mafy izy. Rehefa mivoaka ivelan'ny rano anefa dia mivahendrika amin'ny blobfish ka izany no mahatonga azy malaza ho trondro ratsy tarehy indrindra. Na dia tsy toy izany aza ny endriny any ambanin'ny ranomasina. Mihinana zava-manan'aina kely mitsingevana any amin'ny farany ambanin'ny ranomasina ny blobfish ary tsy dia milomano firy sy tsy afaka mandeha mafy fa mihetsika miadana be. Any amin'ny nosy antsoina hoe Kudaura ao Maldives no ahitana ity ranomasina mamirapiratra be ity. Antsoina hoe mer d'étoile ity ranomasina ity satria mamoaka loko manga mamirapiratra rehefa amin'ny alina. Toy ny lanitra feno kintana mihitsy. Ny fisian'ireo zava-manan'aina kely tsy hita maso, karazana phytoplancton antsoina hoe dinoflagellé ao anatin'ny ranomasina no mahatonga izany. Mamoaka io hazavana io ireo dinoflagellé ireo rehefa voakitikitika na voahozongozona, indrindra rehefa topatopan'ny onjan-dranomasina. Bioluminescence moa no antsoina ireny hazavana avy amin'ny zava-manan'aina ireny. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko kilasy tompoko vavy nankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana teknisiana ary isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalambo vao izao. Mametraka ny soafa tsara veloma tompoko.